zay ny eo anivon'ny anteny merandolona fa raha ny zava-mitranga eo anivon'ny anteny meram-pirenena kosa indray dia nitondra ny fahitany ny tsy fankasitrahana ireo solombavamboaka sasany ny asa ataon'ny birao maritry ny anteny meram-pirenena indray matojo Max Rakotomamonjy filohany izany androm-panjakana izany nambarany moa fa fanairana ihany ny zava-misy raha ny hita amin'izao fotoana izao. Miamafy ny feo nivon'ny anteny meram-pirenena mikasika ny mety hirosona amin'ny fanoganana ny birao maritry ty androm-panjakana ity. Laza ireo solombavambahoaka fa tsy afa-po amin'ny fomba fiasa sy fitantanana nataon'ny birao maritry ankehitriny. Anisany mampimemenina ny solombavambahoaka ohatra ny fisiana fitongolanana amin'ny fandefasana solotena ny anteny meram-pirenena miatrika ny fiaonana samihafa ny ivelany. Nananontaniana mikasika ny fanonganana ny birao maritry io ny filohan'ny anteny meram-pirenena dia nilaza fa efa misy hatrany ny fanairana toy izany. Iarahantsika mahita fa io dia zavatra tsy maintsy misy mivoy foana mandavataona hitantsika ny tamin'ny taon-dasa asala amin'izay koa amin'izao fotoana izao. Izany hoe reny zany dia karazana misy ilay hoe fanairana mandavataona ihany koa amin'ny tokony ahatsara tantana ny androm-panjakana. Ka reny tsy zavatra hoe mananona fa rehefa tonga moa ny fotoana izay anaovana izany misy ny fepetra izay voalaza ao amin'ny fitsipika anatin'ny anteny meram-pirenena izay ihany zany mitondra azy. Ny bureau permanent dia azo esorina amin'ny toerany, azo ahongana raha misy antony manokana lehibe izay mety mahatonga izany zavatra zany ary misy ny fetrisa izay takina amin'izany. Ka rehefa tonga zay fepetra izay voalaza izay dia miova zany ny bureau maritry anteny meram-pirenena. Raha mpisy dia isy ny fivoriana azo be sy maro hatrany andiniana anteny meram-pirenena amin'ny fandaharam-potoanany. Raha ny feo miely eny lampantsimba zaza dia amin'ny oram-pitso io no mety hisian'ny adevitra momba ny fanonganana ny birao maritry ny anteny meram-pirenena.